Nous sommes déjà le dimanche 31 mai 2020, toujours en mode confinement. Bonne fête de Pentecôte à tous ici sur l'émission Malagasy Gascar en direct de Toulouse et aussi sur dagradiosand.info, ticb.info, gascar.com, Facebook et YouTube. Bonjour à tous et on va dire bonne écoute sur Gascar. Dian kafalina nalandava to classe to kvav no iarabana anareo indray amin'izao anaty fa raiky amin'ny telopolo ny volana may izao fetiny Pentecôte sika izao ka dia miaraba anareo tratran'izao fety izao miaraba anareo any an-tokantrano n'aiza leza misy anareo moa zany misy ihany koa miasa misy mitsangatsangana miaraba anareo tompoko miaraba anao Andriamatoa Jackie miaraba anao koa Andriamatoa Ravo amin'ny teknika. Faly miaraba anao Marie-Jo, faly miaraba antsika rehetra dia arabaina antsika tratran'izao fetin'ny Pentecôte zao egnany ny fanamasina votsaka ao amintsika tsirairay avy zany ihany dia ho antsika rehetrarehetra zay mihaino manaraka tsy tapaka ny fandarana Gasikara miaraba ihany koa Andriamatoa Ravo Ranavelo zay eo amin'ny lafiny teknika zay miaradia hatrany miaraka amin'ny Gasikara kopakopatarana antsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandarana efa 7 taona ny alavan'Onjapeo eo amin'Onjapeo ary efa roa volana mahery teto amin'ny mivatana dia ho zay finaritra hatrany ravo hatrany ary tretrika hatrany miaraka aminareo isaky ny alahady. Ny fanaratsika moa zany amin'ny 12 sasany vaovao tsenatra mafonjy izy io raha ny anjara briky any amin'ny ray ano antsika no iresaka iaraka amin'ny Nosy Rabejona izay mpiandraikitra nanangana filoha amperinasany Mamelmaso iresaka momba ny rova isika avy eo misy ny prediny filazana samihafa natokana eto amin'ny Gasikara ary tsy misaraka etsika raha tsy amin'ny oratoandro anatin'izay nefa dia atolotra anareo ihany koa ny hira zay nagatanareo sy ny hira zay fantenana ho anareo ihany koa ka dia azonareo atao mangataka eo amin'ny page Facebook Andy Gascar. Notre programme aujourd'hui c'est le Flash Info à 12h30 suivi de Anzara Brick et des échanges avec Nosy Rabejona, responsable, présidente, fondatrice de Mamelmaso, une association qui fait pour la restauration des monuments historiques, mais aussi du patrimoine. Et nous sommes là jusqu'à 14h environ avec vous, avec vos dédicaces, avec vos messages, avec les sélections toujours superbes de Jackie. Et je le laisse aussi donc nous introduire en malgache ou en français. C'est ici, sur Gascar, on parle les deux langues, de ce qui nous attend comme programme musical. C'est toujours avec plaisir d'être parmi vous, que vous nous accueillez chez vous, à la maison, dans la voiture ou là où vous êtes. Il y en a peut-être en ce moment faire un pique-nique en regardant Gascar et Dagradiosand. Donc, on va partir avec Lego à Kuriabnareo. Comment allez-vous? Chez vous? Nannaro jabe balasare nannaro nannaro jabe balasare nannaro nannaro jabe balasara nannaro nannaro jabe balasare nannaro nanin mama salam balasara nannaro nanin mama salam balasare nannaro nanin babe balasara nannaro nanin babe balasare nannaro nannaro mitandengi balasara nannaro nannaro mitandengi balasare
avy niaraka tamin'leotsika amin'izany mietsiketsika manataitra atsika amin'izao fotoan'izao mihitsy manatena zay fa nareo ny tokantrano any koa dia efa mitsangana daholo amin'izao ny andro moa ty mibalika ny masoandro ary mahatonga atsika heritreritra andefa sainana hoe manahoana ny any amoron-dranomasina any amin'izao fotoan'izao iaraka mitarika ny voan'iotsika ramirame. À la merci de vos mers, quand vient sur l'océan, notre était bien élevant, mais nous avions eu l'avantage de rejoindre nos rivages, et quand fut en vue le littoral, nos voix entonnèrent un courant sur une vague légère. À la merci des boules de mer, quand vient sur l'océan, nos troupes étaient bien loin, mais nous avions eu l'avantage de rejoindre le rivage, et quand fut en vue le littoral, nos vents entonnèrent un courant. Ramez, ramez, avancez. Sur la côte bien ensoleillée, embrassée par de l'encre côtière. De belles fleurs sauvages contournent leur bocage, les vagues qui clapotent, les hommes sur la côte. Ramez, ramez, avancez, et ramez. Marche douce que danse, la pluie vous avance vers le rive berceuse de l'autre île heureuse. Ramez, ramez, avancez, et ramez, sur la côte bien ensoleillée, embrassée par de l'encre côtière. De belles fleurs sauvages contournent leur bocage, les vagues qui clapotent résonnent sur la côte. Ramez, ramez, avancez et ramez, 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 avancez, avancez et ramez, 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 avancez et ramez, tarika ny tarika voanio zay niaraka tamintsika teo ramerame zany atserovatsika reny amin'ny mandeha feritreritsika ny amin'ny zany ranomasina mety lalovana mety mbola fotoana maromaro indrindra ho aty ampitan-dranomasina ho aty ampitan-dranomasina zany hoe ro mety elaela vao hita zany ranomasina izany. Ny ira manaraka isity azo lazaina hoe hira efa ela ihany koa fa vonavoziny Marion iaraka amintsika dia volana tsy ovana andro vakoka malagasy. Fatungal feti, inye no
mansoa soa miditra lamako e Timenaya la faine Zatakalcha mitumena etiadino Sauna sheri No Azabta tsetita Kilalo malakas te foke woke Setim kipcha siko Fabtazon nenga de fameteme Diabura na fenumana na takariba Tima susta famira na lava Diabura na fenumana na takariba Tima susta famira na lava Inya no paita ko O tima susta famira na lava Inya no paita ko O tima susta famira na lava so miditra mandrosozy izy mandrosoa iaraka irositsika iaraka idinidinika iaraka itafatafa iaraka itsikitsiky iaraka ifanome vaovao eto amin'ny fandarana gasikara zay eninareo naizanaiza misy anareo maneran-tany kopatanana daholo natolotra azy ireo marizao ngamany amin'izao fotoan'izao zay indrindra misy ny any la Réunion misy ny any Amerika ny eto Frantsa moa zany no tena be mpiainotsika amin'izao fotoan'izao de zay hoe asa izy zao nahafo maraina be zao tany Amerika zao fa zay moa zany izy io zay gasikara efa 20 taona zay mahafinaritra ary iaraotrany ny fandarana gasikara eo amin'ny page Facebook ny gasikara zany ihany koa ao reo mpanaraka ny Dago Radio Son dia ao daholo izy ireo ao mpanaraka ny gasikara ao daholo ao mpanaraka ny tikobe.fr ao daholo izy ireo ary eo koa reo zarazara hoe afaka mizarazara tsika afaka manao séance vidéo araka ny filaza afaka zarazara fa mahafinaritra ho atsika daholo be ny fandarana ho atsika daholo be ny rehetrarehetra zay mena eto ny ireo vaovao maro isan-karazany eto amin'ny fandarana gasikara ary maro izy ireo ary isan'ny mahafinaritra satria mamelandra ny atrany ny vakoka ny toetsaina malagasy ary indreo fomba fisainana malagasy ihany koa raha tsy diso ohatrohatr'izay zay maro izao zay indrindra zay notsika amin'ny hira ihany koa amin'ny ny tarafana ny fiarahamonina ihany koa matetika zany izy rela tso be resaka tsony fa de iroso amin'ny hira anankiray indray tsika iroso amin'ny hira anankiray indray tsika iaraka amin'ny tarika ny iran'izy ty irany Jérôme Marandi fa ho ataony zanany iray lola zany mainty soanala Singiani reni
aza misalasala manisy fanamaria na manisy cœur kely be da be ao amin'ny fandaharana gasikara amin'izao fandaharana izao ary zazo lazaina hoe isan'ny solika mampandroso mampitondrana ho anareo isaky ny alahady izany iaraka kely amina tarika zay mbola tsy tena fahintsika loatra itsika eto amin'ny fandaharana gasikara zany tsy zany fa John Wabmar tanora izy ireo.
Il est midi passé de 30 minutes dans nos studios. Donc, on va passer aux infos préparées et présentées par Mario dans quelques secondes. Nous vous présentons le Flash Info de ce dimanche 31 mai 2020.
Le président de la République, András Zölln, était en déplacement à Tomasna cette semaine afin d'être au plus près du terrain concernant la gestion de la lutte contre le coronavirus dans cette ville qui est devenue le principal foyer du Covid-19. Il a entre autres annoncé la dotation d'un nouveau laboratoire médical à l'hôpital Manara Pincha de dépistage pour le dépistage des personnes. Il a également pointé du doigt le manque de rigueur et la corruption des agents de l'État qui auraient autorisé des cas contacts à se déplacer de Tomasna vers d'autres villes, notamment Antananarivo. Des têtes sont ainsi tombées lors du dernier Conseil des ministres pour changer les responsables au sein du Centre de lutte contre le Covid-19 dans la région Atsnanana, qui sera donc dirigé par d'autres responsables. Par ailleurs, une équipe mixte composée de 150 gendarmes, policiers et militaires de l'Emunat a été mobilisée à Tomasna pour inciter la population à plus de discipline pour endiguer la propagation du virus. Le personnel soignant de Tomasna reçoit également des renforts venant d'Antananarivo avec 29 médecins, biologistes, psychiatres qui ont été dépêchés sur place. Et enfin, le président de la République a offert 20 véhicules 4x4 et 5 ambulances pour la ville de Tomasna, estampillées András Zölln en couleur orange sur les lettres, sur les portières, ainsi que 80 000 doses de Timbav CVO et des équipements de protection individuelle pour le personnel médical. Pour rappel, tous les cas de décès annoncés à cause du coronavirus sont survenus à Tomasna. Les chiffres d'hier font état de 6 personnes décédées du coronavirus à Tomasna. Près de 275 cas de personnes testées positives ont également été recensés dans la ville de Tomasna et dans tout Madagascar. Près de 700 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie. Les déplacements interrégionaux continuent d'être limités et il est interdit d'entrer ou de sortir des régions Atsnanana, Analamang, Matsachambou et Alocha Manguru. Toujours à l'occasion de sa visite à Tomasna, András Zölln a annoncé le lancement des essais cliniques pour la version injectable du CVO. Apparemment, ce médicament serait déjà utilisé sur des malades à Tomasna et Antananarivo. Selon András Zölln, le comité scientifique malgache et l'Organisation mondiale de la santé, à travers le programme Solidarity Trial, sont déjà d'accord pour ces essais cliniques. Des scientifiques américains ont collaboré avec Madagascar pour cette solution injectable, une solution qui associe 2 médicaments déjà existants et selon András Zölln à base d'artémisia. Selon le directeur des études juridiques auprès de la présidente de la République, Saoudjar Malala Marie-Michel, les essais cliniques menés actuellement sont basés sur le double principe du libre choix de traitement et de libre participation des patients. Par contre, le directeur des études juridiques a affirmé sur une chaîne de radio internationale qu'il n'y a pas d'artémisia dans cette injection pour des essais cliniques, ce qui contredit la déclaration du président de la République, András Zölln Tomasna. De son côté, si l'OMS s'est engagé à aider les pays désireux de procéder à des essais cliniques à travers son projet Solidarity Trial auquel Madagascar vient d'adhérer, elle a rappelé qu'elle n'a rien validé pour le moment. Et enfin, côté scientifique, le professeur Luc Rakutvo affirme que cette injection n'est pas un vaccin. Les essais cliniques ont reçu l'aval du comité d'éthique et de l'Académie nationale de médecine de Madagascar. Et toujours à Tomasna, un médecin exerçant au centre de santé de base de la ville de Tomasna, dénommé Hôpital Likel, a été retrouvé mort dans des conditions suspectes au centre hospitalier universitaire de Mourafén dimanche dernier, alors qu'il était venu pour être soigné du coronavirus. Il a été retrouvé pendu. Une enquête a été menée pour savoir s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Suite à la mort suspecte de ce médecin, le doyen de la faculté de médecine de Tomasna, le professeur Stefan
Ralinson, également responsable de la gestion du coronavirus au centre hospitalier universitaire de Mourafé, a été interpellé et interrogé, puis a comparu devant le tribunal le 29 mai dernier, c'est-à-dire vendredi. Personne ne sait exactement ce qu'on lui reproche. Le procureur de la République du tribunal de première instance de Thomasn, Thierry Loré-Radzon, a annoncé un non-lieu faute d'indices et de preuves dans le dossier. Deux hypothèses ont été avancées. Soit il est le premier suspect dans le suicide de son confrère qui est rentré à l'hôpital pour se faire soigner du coronavirus et qui a été retrouvé pendu. Soit il a été l'objet d'une intimidation suite à une publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux concernant ses doutes sur le remède traditionnel amélioré Covid Organics. Il a exprimé ainsi son opinion sur les réseaux sociaux. Cette situation a mobilisé aussi bien le personnel soignant que ses collègues au sein de la faculté de médecine, dont il est le doyen. Ils ont manifesté devant le tribunal vendredi dernier et c'était en signe de solidarité au professeur Stéphane Ralinson. Et pour l'instant, l'enquête semble continuer sur la mort suspecte du médecin. De nombreux rebondissements dans l'affaire du Rouvre et de la construction d'un Colisée en son sein cette semaine. Pour rappel, de vives polémiques ont suivi le dévoilement du Colisée dans les médias la semaine dernière. Apparemment, personne ne s'attendait à cette construction et à l'avancement des travaux. Le ministère de la Culture et de la Communication ainsi que d'autres personnalités sont montées au créneau pour défendre le projet, arguant notamment qu'un comité scientifique a été créé et consulté pour la construction de ce 15 Amasoange au Colisée et pour suivre aussi le projet. Sauf que, coup de tonnerre, le professeur Rafoul, un des membres de ce comité scientifique, avait annoncé sa démission, dénonçant une manipulation politique. Le professeur Rafoul est un professeur d'archéologie et de patrimoine à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Antananarivo. Il est reconnu dans ce milieu du patrimoine et d'archéologie. Pour lui, donc, le projet n'avait pas été soumis aux scientifiques comme l'exige la procédure. Il a ainsi déclaré que le comité scientifique était composé pour moitié de représentants du ministère, pour moitié donc de scientifiques, impactant ainsi l'indépendance de ce comité scientifique. Et coup de tonnerre, le professeur Rafoul a été convoqué par la présidence le soir même. Il s'est entretenu pendant 2 heures avec le président de la République et à l'issue de cette convocation, la présidence de la République a sorti un communiqué dans lequel on peut lire que le professeur demeure membre à part entière du comité scientifique. Selon le professeur Rafoul, sa démission n'a pas été acceptée par le président de la République. Il reste donc au comité. Pour un tout autre sujet, après le décès de l'un de ses employés, un expatrié philippin, la semaine dernière et l'arrêt de ses activités d'extraction, la compagnie minière d'Abatvi, Sisa Thomas, a décidé de faire rentrer dans leur pays respectifs 70 de ses employés étrangers et peut-être d'autres la semaine prochaine. Pour rappel, Abatvi emploie normalement 800 employés étrangers de différentes nationalités avec un effectif total de 8000 salariés. L'USAID appuie financièrement l'Institut Pasteur pour utiliser un laboratoire mobile afin d'analyser les échantillons suspects de Covid-19 à Thomasn entre le 6 et le 25 mai de cette année, bien sûr. 664 échantillons ont pu ainsi être testés, nécessitant un travail de 7 jours sur 7 de l'équipe mobile de l'Institut Pasteur de Madagascar. Et enfin, dernier titre, autre sujet qui a fait du bruit cette semaine, la révélation par un organe de presse, La Vérité, pour ne pas la citer, d'un budget de 8 milliards d'ariars proposé par le ministère de l'Éducation nationale pour l'achat de bonbons. Des bonbons qui seraient distribués gratuitement aux élèves en classe d'examen qui ont dû reprendre leurs cours en présentiel. Cela pour faire passer l'amertume du remède CVO organiste qu'ils devaient prendre
avant d'accéder à leurs cours. Cette affaire a été révélée apparemment par un député lors du face-à-face avec les membres du gouvernement en début de semaine. La ministre de l'Éducation nationale, Yartsin Bajarizasu Panjaman, elle a dû s'expliquer dans les médias. Selon ses déclarations, cela a été effectivement prévu, mais constatant qu'il y avait d'autres priorités, finalement, aucune dépense n'a été effectuée pour acheter les fameux bonbons. Le budget sera affecté à d'autres sujets plus prioritaires. Donc, le flash intro de ce dimanche 31 mai 2020, merci de votre fidélité. Radio Gascar, Radio Gascar, Radio Gascar, Radio Gascar, Gascar. L'amour est joli dans l'air du soir. Aïe, 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 aïe. Les gars vont gaiement par le chemin, travailler leur chant dans le gai matin. Aïe, 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 aïe. Madagascar berce mes rêves. Écoute ma chanson. Madagascar me donne la fièvre. Tu es ma passion. Madagascar chante mon île, respire le soleil. Madagascar oui entre mille, pas ton pareil. J'ai mis dans ma tête ta voix câline, ma robe est coquette en brise marine. Aïe, 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 aïe. Viens faire danser car c'est la fête, mon pays vient goûter l'amour de guette. Aïe, 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 aïe. Madagascar berce mes rêves. Écoute ma chanson. Madagascar dans la fièvre. Tu es ma passion. Madagascar chante mon île, respire le soleil. Madagascar oui entre mille, t'as pas ton pareil. Sur ta guitare, et cristallin, rien ne nous sépare. Aïe, 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 aïe. Dansons, viens jusqu'à l'heure. Écoute ma chanson dans la nuit. Aïe, 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 aïe. Madagascar verse mes rêves. Écoute ma chanson. Madagascar dans la fièvre. Tu es ma passion. Madagascar chante mon île, respire le soleil. Madagascar oui entre mille, t'as pas ton pareil. Aïe, 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 Gascar. Gascar. Découverte. Interview. Flash info. Agenda culturel.
Anjara Brick. Anjara-britsika androany moa zany a tsy resaka ny rofosika satria mbola atao resabe io rehefa avy eo amin'ny ray oranoany eto amin'ny Gasikara. Ny resaka ihany na izany aza na dia tsy izay ary ny tena ho resantsika amin'ity Anjara-brick ity. Resaka ihany amin'ireo resaka mpitsabo sy ireo maty moa zany eto Toamasina namono ihany momba ny noho ny coronavirus moa zany mankahery ny mpitsabo rehetra izany isika tsy lavolefony izy ireo satria mafy dia mafy izany mitsabo zany mafy dia mafy izany sady ny atao hoe ny lehibean'ny mpitsabo aminao no lasa voaroiroy moa zany any amin'ny fitsarana noho ny zava-mitranga ao amin'ny hôpitaly tsy fantatra intsony inona no tena antony tsy fantatra mihitsy moa zany fa tsy hoe intsony inona no tena antony. Ny Anjara-brick resantsika ihany koa dia resaka bonbon. Mety ampame kely le izy nefa ohatran'ny mahasorena ihany indraindray io moa zany resaka hoe vola no nitondrana an'le izy hoe tsisy vaindrondra hafa ve tokony anjana amin'izao fotoana izao. Iny aloha resaka vola iny fa misy ihany koa le resaka hoe le fototry le hevitra bonbon mihitsy toko plasy toko vavy any amintsika nga tsy misy voankazo mamy omena ny ankizy raha ohatra ka hoe le tena mangidy asa mety mangidy tokoa aloha le sevaozy zay tsy nanandrana tadidy ireny inona nivakiana tany am-pianarana ireny dia mitondra voankazo ny tsirairay hinanana azy ny tantsambo zao fotoana izao raha mitaraina fa tsisy maka ny vokany sy ny karazany ny atao hoe ny zava-boary ihany koa mety aso kokoa noho ny hoe bonbon sucette ny emporté moa zany mialatsiny amin'le teny mifangaro fa zay le izy anafarana bonbon sucette ny ankizy moa ny tontolo iainana makaiza moa zany le baton an'le sucette dia makaiza ihany koa moa zany le sachet an'le sucette makaiza dosy manimba ny tontolo iainana ihany koa zany zavatra zany ary farany manimba nify. Tsy fantatra hoe ahoana tsara moa zany ny tena mieritreretana an'le resaka bonbon dia efa vita indray le izy vao mieritreritra hoe dry ay moa tsy laham-pahamena zany ity bonbon ity fa ohatra misy zavatra fa azo atao ihany mampanontany tena ihany indraindray mamparary nify mihitsy tsy ny loha no marary amin'izany ka dia izay mba ohatran'ny hoe azo atao hoe tompoko no mieritreritra ambongady ny araky ny ahoana hoe zany tsy mijery ny rehetra ny tontolo iainana ny fahasalamana ny vola ny ara-tsosialy rehetrarehetra rehefa maka atao hoe décision moa zany maka fanapahan-kevitra indrindra ho an'ny zanatsika malagasy. Anjara-brick. Io verrà, io ricercherò amizou, tenanizo, famiglia saruci sanandu. Kamba maiza mchinju ni wari Io vera, io ricereta Amizo, tena nizo Amia saruci sananu Kamba maiza mchinju ni wari Aza varianga, aza sundianga Amizou fangaluva nizo Kazami eftrawi Patafita ndwani Kati ulindi kindaira pisu Azabarianga Azasundianga Amizou fangaluva nizo Kazami eftrawi Patafita ndwani Kati ulindi kindaira pisu Ericereta tsara miuva tanya tani mtani Afanyanga minonya nzinya marera numasu
kazegny antony tsy tokony fagnambakatsika fa fandalovagneto anondre mananga dre tsisy ny atao tsisy olo aritatena araky ny voavolazantsika rehefa fantatra moa zany fa androany dia ny androny Pentecoste dia maro reo hira mikasa izany atolotra atsika voalohany indrindra dia i fanahy masonao midina ny firana fanampiny zany no nisy nangataka teto amin'ny fandarana Gasikara dia atolotra ampitiavana rehefa avy eo dia mbola misy anankiray ihany koa fa zay aloha natolotritsika zao dia zao fanahy masonao midina.
iomonena azamba mandamuanay yanao kolokolo zahay itombofaendrena datsy ahafony yarakamina otasy sevendrarendra samisony rangavana suyani supaemianao fanale olonahita itiana iometeza bahandrayana ubianatra abiaiana abimampaeleza ahatongana bauiraka Jesus sipitsapana samisana kiyana katami kami panapumafana nerimpukamba yasamuana fandarana gasikara ripaina zaina ny hira manaraka dia hira nangatany madame Rakoto Arisoa izay nangataka an'ity hira ity ho atolony ho an'ny havana sy ny namana rehetrarehetra amin'izao andron'ny Pentecoste izao. Hira ny fizy ity mitondra ny lohateny hoe mitonia atolotra ho an'ny fianakaviana iray manontolo avy amin'ny havana zany atolotra ho an'ny havana sy ny fianakaviana iray manontolo ary ny namana ihany koa avy any amin'ny madame Rakoto Arisoa dia minofinaritra tompo dia mirary Pentecoste sambatre. Mitonia zanako fa eto ao reko avoko ireo vavakao miantsa amin'ny aiky miala elonao mitraka ianao aza manay fa eto ao matoky ai zanako Visao tsy afoy anao etsio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra ianao indrindra aza dino fa eto ao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao
fa izao hitantananao. Itonia zanako fa eto ao ampianariko zava-bavao ianao, ny ampatanjakanao no anton'izao. Haikio fa marary nefa nampianao hanakaiky ahy. Ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao, fa ny zavatra etra miara-miasa soanao. Aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao, mety tsy ho azonao zay hitondrako anao, fa aza manay, aza manay fa izao hitantananao. Ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao, fa ny zavatra etra miara-miasa soanao. Aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao, mety tsy ho azonao zay hitondrako anao, fa aza manay. Lalantsara mitondrako anao, hampandresianao aorinao, ho tafikio ny voninahitro ianao raha matoky ahy. Aza manay fa izao hitantananao. Aza manay fa izao hitantananao. Misikina tambarony ery ananganana indray, ity lovatsika izay saiky very na terotika sy mahi. Ho faingana re avia ny oky sanatria, aza mba misalasalo io manjaka miatana malala. Aza mba misalasala fa toloritana nisy mba hitraka de ho sitrana ny ratra. No firatsy tsy matiatra tsaina nampisento izany foko, antena kio aty andro maraina anala ny toloko. Ko herezo sombinaina ary aza mitaraina, aza mba misalasalo io manjaka miatana malala. Aza mba misalasala fa toloritana nisy mba hitraka de ho sitrana ny ratra. Manjaka miatana tsy misy firifiray de tokany eto tany,
mitahiry ireo arentsaro vidito zary sento sy tomany ary heto indray ny jiro aza mba mandrarakilo aza mba misalasalo io manjaka miadana malala aza mba misalasala fa toloritana n'izy mba hitraka de ho sitrana ny ratra atsangano fahazavela hikorony asinao ry firenena zay ikamete ijoro ianao no antenaina ilazao rezanaka manjafy etoka hatrany andafy aza mba misalasalo io manjaka miadana malala aza mba misalasala fa toloritana n'izy mba hitraka de ho sitrana ny ratra Diafaly zany zahay eto amin'ny Gasikara mandray any Nosy Rabejona izay nanangana ny fikambanana Mamelmaso tany Madagasikara taoriany nahamain'ny rova izany hoe tamin'ny taona 1995. Miarabanao Nosy Rabejona. Miarabanao toraka izany koa. Fantatra moa zany hoe nitsangana ny Mamelmaso 20 taona lasa izay nafantarana anareo ny asa vitanareo moa zany ny akabeazan'ny olona dia amin'ny hoe resaka asa nataonareo tamin'ny Ambohimanga moa zany fanavozana moa zany sa fanarenana sa inona fiteny an'izany Nosy Rabejona tamin'ny fikambanana Mamelmaso azonao alabaina amin'ny teny fohy ve ny ezaka nataonareo sy tena votoanton'ny Mamelmaso. Mamelmaso araka ny voalazanao teo dia natsangana tamin'ny taoriana namain'rova izany hoe natsangana tao anatiny alahelo sy tomany dia nisy nivotra teo zany dia fatsapatena lehibe hoe ay tena zava-dehibe ao amin'ny fiainako za manokana sy ao amin'ny fiainan'ny fireneko izany hoe vakoka zany dia no nitsangana izy zany dia inona ary no atao dia nita hoe lalina indrindra moa zany satria rovako vao may dia hoe fanamboarana fanajariana reny toerana manatantara reny zara roa zany ny vakoka misy any vakoka azo tsapaitana natao hoe tsangam-bakoka dia rova vavahady adivory tsangambato sy ny sisa dia ny vakoka faharoa zany dia mivakoka tsy azo tsapaitana tsy hita maso ohatrany hoe fomba mampanao fiteny fihavanana ohatra zao vakoka mbola iverina moa tsika ny avaiza mihitsy ny fihavin'ny vakoka fa rosykajy roa lehibe vakoka daholo zany rehetrarehetrany dia hoe Mamelmaso zany manao an'izy roa sady manarina tsangam-bakoka izy no miezaka hatrany mivoy mampita an'ilay sotoaviny sy le fomba mampanao fa ny tena asa lehibe natao zany dia araka ny voalazanao teo hoe manarina an'ireny vavahady tany Ambomanga 17 ny vavahadiny Ambomanga 7 mbola mijoro amin'izao fotoana izao dia 9 naren'ny Mamelmaso izany hoe mbola misy 2 na 3 tsy vita zany dia nanarina koa izy teny Ambomanga fatsakana ho an'ireo malalana Ambomanga hoe fatsakana Andranovoangy dia nanao ny lalankely rehetra manodidina an'Ambomanga izy dia ny asa goavana nataony koa zany raha resaka fanarenam-bakoka dia ny fanamboarana fikajiana fanarenana ny fasan'ny mpanjaka Rangita Manjaka Trimbovavy eny Mery-Manjaka sy ny fasana Fitomendalana eny Alasora. Izay zany tena ampahany lehibe amin'ny asa Mamelmaso. Mamelmaso dia fikambanana teknisianina tsy manao politika tsy miakana amin'ny antoko-pivavahana fa teknisianina izay manana traikefa manokana mikasika ny vakoka.
eo indrindritsika zao ianao moa zany a nianatra ny tantara teny akanjo ianao nanohy fianaranao tety la France ianao momba ny archéologie tao amin'ny la Sorbonne momba ny audit culturel ihany koa ary nianatra ihany koa ianao ny architecture resaka foana tsika hoe vakoka etsy sy roa fa resahanao teo koa zao hoe tsangam-bakoka mizara roa vakoka inona tsara le atao hoe vakoka nosy Rapelzona satria tena anisan'le mampiasa vorovoro amintsika amin'izao fotoana izao moa zany zay hoe misy mieritratra hoe tsy vakoka zany azo atao tsara mihitsy itiavana azy fanohizana ny tantara na tsy fanohizana fa fitahirizana azy inona le atao hoe vakoka nosy Rapelzona misaotra anao nametraka izay fantaniana izay satria eo tokoa no rangory fototry ny hafa ary amin'izao trangan-javatra any an-tanindrazana izao moa hoe misy fananganana Colisée anaty rova dia mipetraka tanteraka ilay fantaniana hoe inona marina natao hoe vakoka gaga izay hoe ay be da be ny olona tsy mahafantatra ny tena dikany hoe vakoka efa adino izany le fototry le teny mihitsy na hatrany amin'ny hoe olona tsotra indrindra ka hatrany amin'ny faratapony izany hoe mila ahitsikely izany hoe vakoka aloha izany raha tamin'ny taolo dia firavaka volafotsy mafonja miendrika rojo tohitohy izany sarobidy izany hoe zava-dehibe ilay mitohitohy hoe miendrika rojo izany hoe miteny vahiny kely mba hazava tsara ilay izy ohatrany hoe chaîne izany dia lova izy satria sarobidy dia nataonao olovainy ny taranakao olovainy zanakao dia taloha vakoka zany firavaka dia tateoriana zany natao hoe vakoka dia tazomina lefitra fototra izay hoe sarobidy lova ampitaina amin'ny taranaka faramandimby izany hoe natao hoe vakoka dia lovatsika avy any amin'ny razambe atsika ampiasaitsika ary ampitaitsika amin'ny taranaka faramandimby tsy tompony zany tsika tsy manantsika zo anova na animba tsika zany ohatra ny omby vola vita ozy izy ny olona taloha hoe tsy tompony fa mamerin-doha tsy tompontsika fa ny adidy tsy manana zo tsika ikitika fa mandofotsika fa ny manana didy nefa tsika mampita an'izany any amin'ny taranaka faramandimby inona le tena tianao tenena amin'ilay hoe tsy mikitika satria rahanao fanarenana tsika tsy maintsy kitiatsika ihany le izy navavahady zany mialatsika tsy mety le fiteniko marina zany ny tiako tenena amin'ilay hoe tsy mikitika zany a tsy manova ny endriny teo aloha izany hoe vakoka vavolombelon'ny tantara tsika nge tsy manana boky be da be izany hoe vakoka zany afaka miteny zavatra be da be zany afaka amin'ny tantara ny vakoka hoe zao ny fomba fiainan'ny olona taloha zao ny rafitra ny trano taloha zao ny tao-trano nampiasaina zao ny akanjon'ny olona taloha zao ny sakafo nohaniny ny vakoka zany tena hoe vavolombelon'ny tantara ka raha ovainao izy tsy averinao amin'ny endriny teo aloha dia tsisy tsony no mahavakoka azy rehefa mieno sy mijery ny serasera tambadrosa serasera tsika dia misy miteny hoe kanany mpanjaka aza ny mikitika an'ireo ohatra hoe trano hazo ny atsika taloha dia lasa nosaroana trano vato ohatra hoe tsy nisy zany fiangonana zany tany amintsika taloha fa finoana hafa ny malagasy dia nefa nasiana fiangonana tao amin'ny rova zany dia izay miainganitra hoe koroka dia maninona moa zany raha ohatra ka hanao an'io Colisée io na kianja masoandro io zao zany tsika nisy teny lehibe ny teny hoe mpanjaka raha nanao an'izany izy nanamboatra n'ilay vakoka izy ny tompony manino tsika nanovan'izany rehefa tainao Colisée tsika na zavatra fa dia any amin'ny toerakafa ny nanovantsika zany mpanjaka nanao an'io fiangonana io mpanjaka nanao an'io rafitra vato io zay zany ohatrany hoe manelingely satria ozaka hoe zay mahavakoka azy azonao hoe nisy olona nanamboatra io nisy fotoana vohitantaro io mba hitreto ange rova manjaka miadany 500 taona farafakeliny no nisy nonona teny nanomboka tamin'izany zany efa nisy petraka ny mpanjaka voalohany moa zany Andrejaka nanomboka petraka tao amin'ny rova fa naty talohan'iny ary azo eritreretana fa nisy vazimy mba mipetraka teny dia nitohy ilay tantarantsika nandritry ny 500 taona voarakotra ao manjaka miadana dia zany rehetrarehetra zany dia nametraka ny fiangonana mpanjaka zonony azy anazy io raha ianao zao hoe manamboatra any amin'ny tranonao ve ianao ohatra any amin'ny tanànanao ianao anamboatra tsy haiko hoe chalet na trano eva dia zoanao manao an'izay fa raha tazominao ampitainao any amin'ny zanakao kosa ilay izy
ka verina hoe manandanja manokana satria mety hoe taony sy fety lehibe natao taona tsy fatona na inona na inona dia lasa vakoka le izy tsy afaka mitsara mihitsy tsika ny safidin'ny mpanjaka tamin'izany tsika mandova fotsiny mandova tsika azonao fa tsy afaka tsika manova ny endriny teo aloha ny adiditsika hoa dia manamboatra ary rehefa manamboatra azo atao manamboatra satria mety nirodana izy raha ohatra zao manjaka miadana azo trano azo izy taloha dia malahelo ianao rehefa mijery any amin'ny boky rehetrarehetra any hoe Cameron Jean Laborde tompony misy miteny an'izany ny boky zaka hoe reny ange olona ny karamaina nanamboatra an'io ny hevitra rehetra finosiny ny mahita anao hoe zoro-trano efatra ny mpanjaka no nanao le komando io zahako raha mitentsika amin'izao fotoana izao ianao zao manamboatra trano dia lasa ianao maka olona manao tao trano sy ny sisa zany ho zaka hoe ny fomba fijery zany dia zay hoe tsy azo atao manova ireny vakoka ireny ao kosa aloha misy zavatra fanatsarana tsy maintsy atao ohatra ny hoe vakoka rehetra manerana zao tontolo zao tsy maintsy asiana jiro ihany satria sao dia simba asiana fiarovana an'le izy amin'ny afo sy ny sisa zany fa misy fetra an'izy io zany resaka zany proportion mialatsiny amin'le teny vahiny hoe atraizaka atraiza ny hoe azovaina tsy azovaina izy rehefa manomboka ny endriny rehefa manimba ny endriny sy ny asiny fa samy mpanjaka arak'le izay lazainao zay moa zany nosy Rabetsona efa tsy fahampanjaka tsony zany tsika izao na dia hoe fanjakana raha ny fiteniny any amintsika amin'izao fotoana izao repotorantsika zany raha ohatra ka hoy ny fanjakana hoe andaontsika no fitsapana hevi-bahoaka ka raha manaiky daholo ny malagasy fa hovaina ho rovoy dia hovaintsika rehetrarehetra hipetraka ho tantara azotsika atao hoe izay amin'ny vakoka sa teny ran'ny mpandova tsiny izay tsy azo atao satria matotsika zany afaka mikitika azy kitika be ny resahako fa tsy miresaka tsika hoe fanamboarana kely etseroa mba aritra le vakoka raha tokony izy zany sady mieritsika amin'ny razantsika no miera amin'ny taranakitsika zay vao tokony afaka ikitika azy zay ny teneko anao hoe zany mahatonga ny anarany hoe vako fitohizana continuité azonao tsy tompontsika tsisy tompony voalohany indrindra dia mpanjaka dia tsy anjarantsika mitsara hoe maninona reny nasiany fiangonana teny na nrakofany vato zay ny heveriny fa mety tamin'ny fotoanany azonao fa tsy anjarantsika mihitsy zany hoe miera amin'ny razantsika tsika dia miera amin'ny taranakitsika fa tsy tompony mihitsy tsika fa roatra tsika tainao zavatra manino moa tsika no mirovy lasitsika manamboatra efa nisy nanao zany tany amintsika rova faharoa azonao ho zaka hoe tsy azoko mihitsy zany le hoe maninona le vakoka no tsy maintsy hovaina sy kitihana ny vakoka nge tsika nge zao amela vakoka koa vaovao ho any taranakitsika mety hoe any ariana any zao ny inona re ohatra ny Girard aérobika io ino moa ny anaran'ny hôpitaly io lasa vakoka io misy koa tiako tenenina hoe le patrimoine de demain c'est ce qu'on fait maintenant zany hoe génération rehetra zany ny olona rehetra zany andeha amela vakoka daholo fa mila vakoka tsika tamin'ny taonjato fa 5 atsiarovantsika mitaonjato fa 5 zay ny asan'io rovo io tsy mitakory amin'ny hoe resaka asina iny mbola resaka goavana be hafa tiako tenenina hoe zay le amiko tonga dia hoe tsy azo tsy zoantsika ny manao an'izany adidiny ananatsika fa tsy zo anova be andao mba atao mazava tsara zay tsy atsika zany na manampy na manala zavatra efa vakoka efa fantatra hoe vakoka tsy azotsika ampiana na analana nefa taloha fa tsika zao tsika koa zao ametraka vakoka vaovao tsika azonao dia indray dia safiditsika zao eny atsika horavaiko ny tsy haiko inona no horavaintsika hosoloko trano ohatran'izao vako ange miaina fa tokony zany tsika anana vakoka amin'ny fotoana rehetra ny nandalovan'le firenena azonao raha ohatra andao to hoe zao rova manjaka miadana majendana mihitsy ange miresaka an'izany hoe tokana eto ambony tany tokana ao Madagasikara tsy misy afa-tsy iray ny rova manjaka miadana ary io rovo io vakoka rehetra sarobidy daholo fa io sarobidy noho ny rehetrarehetra satria izay teneko izay hoe fasana mipetrahana sy ny sisa dia rehefa hovaintsika ary io andao amboaritsika asitsika ny atsika asitsika itsika hoe riana manampy azy asitsika dia tsy manana tsony tsika tsangam-bakoka ampitainany amin'ny ankiza hitantarana ny fomba fiainan'ny olona tamin'ny taonjato fa 5
Nareo moa izany tamin'ny tany Ambohimanga, miasa nataonao tany Ambohimanga dia nahazo ny atao hoe ahoana moa fiteny an'izany tohanan'ny UNESCO nareo sy ny fanampian'ny UNESCO moa izany efa ihany ilay izy ohatra izany hoe raha tamin'ny 2014 zao izy dia efa niteny hoe mahafinaritra ny asa ataon'ny fanarenana ny ireo vavahady sy ny lalankely rehetra. Inona tsara ny tena ilanan'ilay UNESCO nosy Rabetsona satria any amintsika izany dia ao ihany koa ilay hoe kanga moa izany tsika dia mila tena hoe fankatoavan'ny UNESCO fa tsy nangatahany izany ohatr'izany iny tena ilaina ve ilay UNESCO inona ny antony ary aiza ho aiza rehefa tenenina dia hoe ka mikitika ny fiandrianam-pirenena izany raha ohatra ka mamelo maso aloha tsy nahazo fanatsiam-bola tany amin'ny UNESCO fa satria Ambohimanga zany arembako izao tontolo izao dia rehefa manao zavatra eny zany ianao dia mila dia tonga izy mijery manara-maso satria ohatrany hoe mila misetra zany le fikajiana azy arembako izao tontolo izao efa tsy hoe namay vola ny UNESCO. Mahafinaritra azy fantaninao zay satria amiko ny UNESCO aloha ilaina satria nametraka fenitra izy izay iraisana izao tontolo izao. Olona narivo ny mandritra ny taona maro no nandrafitra nireny fepetra napetraky ny UNESCO reny hoe aiza no atao atraiza no atao inona ny azo atao sy ny sisa zany. Fa za dia mbola lasa lavitra kokoa ny UNESCO na fomba fijery hoe tsika zao ny UNESCO zao tena liana be izy amin'ny tsangam-bakoka monument historique inony zany tena voaro be amin'ny UNESCO nefa tsika ao amin'ny vakoka tsika any Madagasikara ny vakoka tsy azo tsapahi-tanana zava-dehibe koa amiko zany raha za zao manao ny lalàna ny fiarovana amin'ny vakoka any an-tanindrazana dia mbola ampiko mihoatra kokoa ny UNESCO ny satria ho ampidiriko tanteraka ao ny asina ny soatoavina fihavanana amiko vakoka iray lehibe amintsika lova averintsika le famaritana vakoka teo inona ny atao fihavanana lovantsika avy any amin'ny razambentsika nampianarantsika amangy rehefa misy fahoriana sy ny sisa lova le izy ampiasaintsika izy zao ary ho ampitaintsika any amin'ny taranakitsika ka matoa izy zany aloha atao lova sy vakoka dia tsy zavatra tsisy fotony atao vakoka zany nke matoa lasa vakoka le izy dia zavatra nanany lanjany na endrika manokana nanana na lanjany manokany ara-teknôlôjia na lanja manokana amin'ny tantara. Dia raha ohatra inona ny tombontsoantsika hoe ho lasa vakoka iraisam-pirenena le izy misy mieritreritra hoe manjary lasa tsy afaka manao izay tiantsika raha ohatra ka ny UNESCO fa tsy aloha hoe tsy miditra ny UNESCO dia azotsika atao izay tiantsika amin'ny rovo misy zay satria betsaka ny any amin'ny tambazotra seratra resahako anao amin'izay zay zavatra zay zany na tiantsika na tsy tiantsika tany andalam-pandrosoantsika ny vakoka dia zavatra mitoetra fa tsy zavatra mandalo zay zany mahavakoka azy tsy afangaro mihitsy ny hoe vakoka sy kolotsaina ma tsy mety hoe vakoka zany singa anankiray ao anatin'ny kolotsaina vakoka mitoetra zany hoe zay zao hatramina ny siny mamelo maso minisitra tsy tadidiko tsony efa 10 nandalo tao ny talehan'ny vakoka moa dia efa tsy fantatro tsony nisy nandalo tao dia eritreto hoe reny olona rehetrarehetra samy mameny heviny misy sasany hoe andeha asiko voninkazo kely eto lokoko fotsifotsy ty zavatra ty ozaka hoe ny vakoka mitoetra tokony tsy ho seraseranin'ny politika sy ny resaka ara-toe-karena mihitsy satria natao hitoetra dia izay zany lafitsara ny UNESCO ny lafitsara ny UNESCO zany dia hoe mba misy fenitra anankiray aloha arahana hoe zao ny fomba efa niainana tany amin'ny toerakafa le izy ary ohatrany hoe arofanina ho zahako garde-fou zany voatery mihitsika zany resaka hoe raha zakatsika raha zaharery zao dia mbola enjana ny UNESCO ny anataoko satria tsika mahafantatra ny zavatra manandanja sy misy dikany any amintsika ozaka hoe raha ohatra tsisy aniny mihitsy raha ohatra zany hoe lany UNESCO voalohany indrindra aloha ny lafitsarany dia malaza zany dia ho tonga ny olona hijery zany hoe isy roy amin'ny toe-karena zany le izy hoe lasa ho tonga ny olona hoe misy olona mitety hoe aizavy moa ny arembako izao tontolo zao aizavy moa zany patrimoine mondial dia ampitombo ny olona hitety an'le toerana zany le satria fantatra fa tsy mora manao an'izany dia mba misy arofanina na iza zany mandalo dia fantatra hoe misy zavatra tsy azo orana tsy azo mitifirana zany fa raha zakatsika dia ataotsika eny ihany koa
hita zany za aloha gaga tamina nanomana an'ity resadresantsika ity satria tena mizara be mihitsy ny sain'le olona dia misy mihitsy miteny hoe nahita tamin'ny fahitalavitra zany na niavana na ny namana na ohatr' zany mizara be dia hoe raha ohatra ho izy ka io resaka masoandro io fotsiny no resahana zany hoe lehilahy-mpamasoandro izay tsy vita ny mpanjaka arana valina fahatelo no resahana dia mitory faharesen'ny Madagasikara izy io satria nisy zany ny fanjanahantany dia nisy ihany koa ny hoe fandefasana azy sesitany dia mba hialana amin'izay mba hoe hitohizany tantara mba ho Madagasikara miarina indray dia izay ny antony anaovana ihany koa hoe kianja vaovao colisée mahafantantara ve zany tsika sa manohy any tantara raha manao an'io kianja io voalohany indrindra aloha izy zany lapa-masoandro ny resantsika teo azonao lapa ny resantsika fa tsy kianja zava-dehibe zay le tenentsika teo hoe afaka manohy ny tantara tsika fa manaja farafaratsiny zany ianao andoto hoe tena ilaina raha satria zay ny ambom-pirenena sy ny sisa anangana zavatra anankiray ao anatin-drova farafaratsiny mba zavatra ampifanentana amin'ny kolontsaintsika tsika ohatra tsy manao zavatra boribory ny tsika ny zoro-trano efatra misy dikany daholo sotoavina sy fombatsika zany tsy manao zavatra boribory mihitsika misy ny anjoro zao misy ny zoro fantatsika angamba zany tsy hiditra lala am'izay tsika anao satria manjary lava loatra le izy dio zaka hoe na anao an'izany arenao na anao arenao mba zavatra fanentana amin'ny tantara le izy fa tsy hoe zavatra boribory mampiasa simenitra tsy misy mihitsy kolontsaintsika kianja boribory tsy misy amin'ny kolontsaintsika zany dia tsy misy mihitsy ifandraisany amin'ny kolontsaintsika ny zavatra atao fa namena fotsiny hoe anarany hoe kianja masoandro tsy fombatsika zany tsy fombatsika manao zavatra boribory dia zany resahako hoe manana kianja tsara tarehibe tsika any Ambohijanaka zao misy kianja misy tsika mety hoe kelikely le izy raha zay aloha amiko dia mba tsy mampety azy faharoa koa kely angerova hitanareo io rova manjaka io faritry ny rova io 2 hektara sasany kely ane zany efa be da be ny zavatra any ala tsy manana afa-tsy io tsika maninona no tsy maintsy atao ao le izy ny zavatra mampatahotra azy aloha tsoroka anao fa tsy nahaino vaovao mihitsy fa amin'ny maha-arkéologia ahoana moa ny afantarantsika ny tantarantsika mamaky bokytsika fantarantsika fa tsika vitsy dia vitsy ny bokytsika ary matetika ny vahiny nanoratra azy zany hoe fomba fijery missionnaire tantaran'andrina nge sy be da be izy zany faharoa lovatsofina fantarantsika ny lovatsofina fa mety mamitaka adino ny vondron'olona ohatr'izao tantaran'ny izy dia tsarainy le izy ny lovatsofina zany tsy voatery hoe ho marina foana tsy maintsy jerevana foana izy ny olona ny tantarany ty taminao oviana ohatra zao raha mijery ny tantaran'andrintsika dia tamin'ny fotoanany nanjakan'Andrianampoinimery ny Calais dia tonga amin'ny Calais zany zay nanangona an'le tahireny dia Andrianampoinimery daholo no resahany izy namorona ny tsisy ry tsy hoe manivaivan'Andrianampoinimery na sanatria fa misy lesoka ihany zany le tantara dia tsy voaresaka mihitsy no ka lovatsofina zany tsy azo antoka dia fahatelo afantarantsika ny tantarantsika dia ny arkéolojia maro ny tsy mahalala ny atao arkéolojia ny arkéolojia zany dia zao rehefa mandalo eto tany ianao dia mamela ohatrany hoe amin'ity tanàna ity dia milevina ny anaty tany tsikelikely ihany ohatrany hoe fototra trano vaky milany vakina taolana vakina ino moa sy hoe fitaovana rehetrarehetra zany dia ny faritra rehetrarehetra eny amin'ny rova iny tsy eo amin'ny rova ihany fa manodidina eny amin'ny iny satria fa 500 taona nipetrahana teny dia feno kasinga arkéolojika zany hoe feno tantarantsika ny ambany tany any dia miorina ny ototoako hoe tamina nanamboatra zany colisée zany za moa mbola tsy nitan'le colisée dia matoa mazaka olona efa jato zany dia nandavaka lalina be ianao tany anaty tany azo antoka tanteraka fa nisy ana arkéolojika atao nisy azo antoka tanteraka hoe nisy fitaovana ny zavatra navelan'ireo razana aizy ireny ankehitriny nefa ny arkéolojia azadino fa siansy zany hoe za zao ohatra nanao karoka arkéolojika tany amin'ny faritra Rivomamo dia azo fatarana ny fotoana anaovana azy zany hoe datation misy zany datation scientifique carbone 14 sy ny sisa
dia za zao mahafantatra hoe le toerana ankaroako io izay ohatrany hoe zavatra tsisy fotony tamin'ny taonjato faraika ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo 11e siècle dia nahita tao ohatra dia ho zaka hoe ny famitehana an'io fanamboarana an'io ve tsy namotika tanteraka tsika ny kasinga arkéolojika petraka tao ambanin'ny rova tao resiko zao nisy ny atao hoe comité scientifique aminao atao hoe efa fantatra ny ritra ny 20 taona zany mameno maso tsy ahoana ny tokony tsy ahafantaranao hoe nisy an'io travaux io tao zany io asa tetikasy io tany Madagasikara ahoana ny fomba eritreretanao hoe tsy ohatrany hoe taitra tapoka daholy ny olona rehetrarehetra tamin'ity volanyity zany hoe misy efa vita le izy vao taitra ny olona rehetrarehetra inona ahoana ny fanazavana an'izay nosy Ravetony za kosa aloha dia tsy fantatra satria za moa tsy tany misy foana comité scientifique tsy hoe voatery hoe mikapoka rehetra olazaina avokoa fa marina tokoa fa dia tsy fantatra moa ny ao anatin'le comité scientifique io za aloha tsy mahalala mihitsy dia matora resaka mihitsy tsy naheno efa volana marsa ngamba hitanareo ihany satria hitantsika any amin'ireny serasera reny hoe naheno izay voalohandohan'ny efa tapatapaka iny marsa hoe ohatrany tena hanompoka ange le aso manjaka miadany dia tamin'iny zany nisy fikambanana vitsy niaraka tamin'ny UNESCO hoe andao resahana ihany ternel fa ohatrany hoe anahirana ty resaka ty fa ohatrany hoe tena hanompoka olo le asa ka iny moa tsika nanompoka le hipoka trano taty tety frantsa sy tany koa dia ohatrany hoe za aloha netretra hoe ngamba miantona daholo zao ny asa rehetra fa manomboka mijery hoe inona marina momba lizy inona tokony atao mety fe sa tsy mety zany nahatonga ny olona rehetra gaga azadiny fa nany ihany na ny aty nge mihiboka trano e zany hoe ny olona ny asa tao mirova zany tsy nihiboka izy fa mitohy foana ny asa dia nareo samy scientifique samy manam-pahaizana ary tsisy mifampiteny mihitsy tsy izy aloha tsy nahino kely zany zay resako aminao zay fa siosion-dresaka ny eno ary tsy ohatrany hoe fahitan'ny olona rehetra zany scientifique ny olona mahafantatra an'izy dia hoe ohatrany kobokobonina ihany le izy fa kobokobonina le izy natao tsy ho fantatra noho ny efa mipotra be zany izy hoe tsy azo afenina ntsony zay vao taitra ny olona rehetra ary taitra tokoa aloha ny olona tena taitra iverenako kely le fantaniana teo fa somary lazalo kely ny scientifique iny Nosy Rapetsony misy ihany koa le miteny hoe nahoana ary anareo no menimenina nareo aty andafindrika aty menimenina nareo ary manana ny pyramide du Louvre any Frantsany izay natao tsy tamin'ny fahampanjaka tsy tamin'ny inona tokony menimenina anareo fa mitovy ihany nge zany hoe manao colisée sy manao pyramide zany tsisy pyramide zany aty Frantsa inona raha colisée any Madagasikara za dia tezitra rehefa manao zavatra ohatr'izany satria zao na maheno koa ianao nisy olona taloha nanimba tao mirova zaka hoe faninanana ve izy ty ifaninanana ve izy ty hoe ianao nanimba dia za tsy maintsy manimba anao ianao tsy avela mihitsy zany raha tsorava ozaka hoe tsy vazaha aloha no maindrindra zany mahatonga teny aminao raha zany manao ny lalàna mbola mafy no vazany raha ny pyramide ny raisiko andao toe tsy manina fa tsy voasakana asa raha ianao nga manatadidy tsy ianao mety tsy natadidy fa nisy olona be da be mihitsy nanakana an'io pyramide io zay filoham-pirenena tamin'izany moa zany manao an'izy dia fa iny ny safidy farany satria zao no naneken'ny olona azy ny farany nataony fitaratra le izy zany hoe tsy voatazana daholo le toerana rehetra manodidina azy ary leo hita manodidina azy ireo zany voaingana ireo trano amin'ny Louvre ireo zany le tsy dia ela loatra zany dia raha zavatra béton armé kangeza be tsy tafita mihitsy le hevitra fa ninina mihitsy hoe natao fitaratra tsy manelingelina na ny endrin'iny ary zany tsy mitra mihitsika amin'ny resaka hoe symbolisme fa fotsiny hoe resaka tompo maso dia ny zavatra nataony fantatra tsara mantsy ny pyramide ny Louvre satria zany anisany nanao karoka tao mpianatra tamin'izany dia ny mpianatra arkéolojia rehetra teto Paris zany nandao tao ny fampiarana ny arkéolojia dia zava-misy zao rehefa makao amin'ny Louvre zao dia nahitana zavatra be da be tao ambany tao azonao hoe ty rindrina ohatr'izao ty zavatra be da be zany hita alohan'ny nanamboarana ny pyramide zany hoe nandritry ny herintaona sa roa taona najanona ny asa fa ny arkéology aloha no navela ny savo zany hoe io pyramide du Louvre io zany tondra
tantara vaovao indray eo amin'ny frantsay satria le zavatra rakotro ny tany tao ambany tao dia mipotra ary zao ianao raha makany dia teny izy hoe tony hitantsika tamin'ny foy azao zao rehefa makao amin'ny louvre dia fantatra hoe teto alenanao foy azonao izy zany hoe za tsy miteny hoe tsara ny piramide hoe za tsy fantatra tamin'izany mety ho zaka hoe tsy mety ho fo zaka hoe mba misy kosa zay le teneko anao hoe mba misy azavatra rosy hoe fitaratra izy tsy mavesatra be izy tsy manimba maso izy ary zay ny tena mahasarotiny ary mampatahotra amin'ny Colisée hoe move misy nanao foy archéologique tao amin'ny taona troa satria mety hoe tantarantsika arivo taona no narina na tsipitsipi zany move kolasy may manarina vakoka na ino tsy tadidiko so ny olona tantara za tamiko hoe ianao hoe may no kolasy tsy oke nanomboka ovy ny kolasy no may manarina vakoka zay zany ny tena hitako hoe olana mandrosa ny fotoana nosy Capetson ianao moa zany ao mamelomage misy ny archéologie misy ihany koa ny fahafantaranao ihany koa ny kolontsaina malagasy inona ary zany zao ny lalana tokony izorana raha amin'ny fahazoanao ny zao zava-mitranga zao satria le izy zany efa mijoalajoala be beton tsy hoe vao manomboka fa efa mitady ho vita ny dingana nefa raha mihaino anao tsy natao moa zany ny foy tsy de tena hoe nisy fifampirarahana tsisy hoe na fomban-drazana ihany koa mbola mampanontany fanontaniana ihany koa inona ny eritreretinao fa ho vahaolana amin'ity aplamina ny zao zava-mitranga zao sa hoe avela izy eo dia hanao zavatra hafa na tsy inona ny olana anankiray tsy voalazako to kosa aloha zany dia zao iny faritra ny ambony iny fantatrao fa be vato io zany tena misy atahorana amin'ny hoe iotsaka mahazaka ve an'izany toerana io ankoatrany hoe anaovana fety nefa fahasampanjaka zava-dehibe nge zany zava-dehibe nge zany ohatrany hoe tsy resahana li satria ny andrina mantsy matahotra foana miteny satria vao miteny dia teny an'olo mamelo masy tsy fingamanana andrina siantifika ao mantsy anao fa manaja ny asy ny toerana rehetra sy ny vakoka zany dio zako hoe mino fa nanao fomba izy fa asa aloha tsy fantatro fa tsisy fantatro mihitsy ny momba azy fa ny fantatro aloha dia fasana io 10 mantsy anao betsaka ny zany 10 zany fasana io voalohany indrindra move toerana fasana zany hoe nécropole zany fa tsy hoe un tombeau dia azo anaovana fety fe zany fasana zany raha izay dia mankoatran'izay move raha ohatra zany hoe atahorana fa iotsaka io dia mbola nandavaka lalindalina kokoa zany izy mba hizakan'ny olona efa jato valiteniko zany dia tsotrany amiko tsisy fikambaambana mihitsy mialy io zany amiko tsy manany toerany mihitsy eny efa tsy lahara-pamena aloha nanao Colisée ho antsika raha oharina amin'ny fantrana rehetra sy ny olana sedratsika amin'izao fotoan'izao sy hatramin'izay ny sekoly ny aretina sy ny sisa ary nananao an'io ary fa iverina hoe zava-dehibe afaka manonga atsika raha manamboly tsika zay ny tiatsika trano mijoalajoala rehare ampiakarany amin'ny pompirenena manao musée anankiray tsara be tsika manao fanaovana spectacle tsika fa amiko io tsy manana ny toerany io tsy manana ny toerany io ary ho zako hoe rehefa tonga ny fotoana tokony andravana azy dia anatra ho an'ny olona rehetra koa zay hoe tandremolahy tsy izonge ny atao hoe vakoke tsy izonge ny atao hoe vakoke sady beton sady tsy iverina amin'izantsony ahy fo zako hoe na inona mampatahotra io tabataba io tsisy parkina koa reny amin'ny faritra ambony eny mila fanaovam-pety fetsika na dia fety aza hoe ny ataon'le mpiaro azy io manko hoe ny fety ange tsy hoe hifety hitsinjaksika fa hoe ampianatra ny tantarany malagasy ohatran'le tany amin'ny Puy du Fou reny na zavatra ohatr'izany hitanao le izy miverina foantsika amin'ny vazaha maka foantsika ohatrany hoe fampitana vazaha Puy du Fou pyramide sisa zany UNESCO ho zako hoe na inona tsy toerana fanaovana fety io zao andohalo zao fanaovana hiragasy asinareo raha mpijery hiragasy eny andohalo rehefa tonga ny andro tsara mahafinaritra anie zany azonareo ny fanaovana hiragasy ela be mihitsy tany Anisotra eny Mahamasina ho zako hoe fa maninona tsy maintsy eo zay za kosa aloha tena hoe mialatsiny fa tany hoe tena tsy azoko le resaka hoe tsy maintsy eo amin'ny rova ve manao hiragasy tsy maintsy Colisée ve no atao eo izay tsisy ifandraisany mihitsy tsy tena hoe kivy hoe zay mba tonga tena amin'ny hoe tena tsy azon'olona mihitsy natao hoe vakoka
ary aty andafy izy mbola afaka manao satria be da be ny azy ianao ngamba mapetraka tena mahafantatra hoe ay jery-toerana ray ay io tohatra io tamin'ny taonjato fa 5 na tranon'olona tsotra ary tsika inge tsy manana betsaka zay ngamba tena zava-dehibe ohatra ny hoe tokony hamarana anazy mahantry tsika raha tsangam-bakoka tsy manana intsony tsika etreto hoe tsika zany ny patrimoine immatériel mba hampazava le resaka tenako amin'ny teny frantsay ananatsika be da be fa ny tsangam-bakoka tsika monument vavady animerina aloha zany dia feny vavady na reny koa raha merava satria tsisy miteny hoe zava-dehibe nge io sinsisy dia ny ananatsika sao raha trano mijoro tsy manana rovatsony tsika ilafy efa tokony amboarina koa ilafy dia mahandrony any Ambohimanga Tsinjorivo dia misy ny trano eny Ambodisia zany tranon'ny Railahy Avony mevitsy dia mevitsy dia zay anaky 5 na 10 ananatsika ve dia mbola potehana indray za aloha tena amin'ny saina tsy miangatra za le zaka hoe tsy miditra politika zaka hoe tena hoe tsisy zavatra mampivanaka ana ohatra ny resaka hoe collision amrova tsy hitako mihitsy na iray ara na iray antony ka tokony hitazomana azy eo na tsy ara toe-karena na raha ampim-pirenena dia zavatra mifanentana amin'ny kolotsainao ny atanao fa tsy mangalatra ny Romanina io ianao ngamba mino fa efa tanin'ny Rome inona ny aleanao voalohany indrindra ny Rome Colisée inona ny kolotsaina voizin'ny Colisée olona famono miady amin'ny biby zay zany ny soto avitsika ve zay ve nytiantsika ampitaina amin'ny Colisée zaka nananao kianjara mba mety hoe fanentana kokoa fa amiko tsisy toerana ho ana-kianja eny hoe maninona zay ny tena mavesatra koa hoe tsy amboarina mbola misy ny manampisonga hoe trano vola misy ny besakana maninona tsy le rovaravana amboarina fa amorona vaovao indray zany efa lesoko atao amintsika hatramin'izay hoe tsy aleova hoe amafisina aloha Ambomanga inge tsisy mikarakara zao zao ny touriste tsy ny mpizahatany zao menimena hoe io ve nandoavanay iray alina firifira ny zavatra rava any amintsika tsisy manamboatra fa lasitsika namboatra Colisée any amin'ny roa faharoa tsika ny tanorantsika dia tsy mainty tantaratsika intsony zavatra tsisy any amintsika dia mozea andafiavaratra isan'andro olana foana mitete eo ambonin'ny zay kely sisa 20 isan-jato tsy mahita ao amin'ny rova ny ao andafiavaratra dia isan'andro misy rano mitete tsisy mikarakara tsy ampy ny vola tsy ampy ny enti-manana dia mety fe zany ho zaka hoe be kokoa ny maika ny zavatra authentique mialatsiny tokony ho kajiana aingana dia aingana fa merava kajiana ireny manamboatra musée zany ny tokony andehanany vola raha manambola tsika manamboatra musée raha faritra rehetrarehetra mehevery ny tantara Madagasikara tsy malala ny olona simbe roa dia zany no maika kokoa raha ara-kolotsaina zany raha mbola miditra ara-toe-karena manao dia sekoly aloha ka zay ngamba mialatsiny fotra maherihery vaika fa tohina mafofo Sotranao nosy Rabejonina nizara izany rehetra zany resaka fahalalana zany resaka fomba moa zany tsy nanana fotoana loatra sika resaka fomba fotsiny fa na le zava-boribory ny resahanao teo dia efa mafonja teny amarananao ty resaka ty pikirakira ny archéologianao ny audit culturel anao ny architecture anao amin'ny maha olo-pirenena malagasy anao ihany koa vakoka tsinona tsy hoe vakoka Antananarivo fotsiny io fa vakoka malagasy inona ny teny amarananao zay mihitsy zay araka le teneniko anao teo hoe ozaka hoe resy lahatra tanteraka fa tsisy fandrosoana maharitra any Madagasikara fandrosoana ara-toe-karena raha tsy mamaharitra amin'ny kolotsaina amiko tsy azo atao ambanin'ny zavatra mihitsy ary mahatonga antsika miodikodina nandrity ny 70 taona zay 80 taona fahaleovan-tena satria tsy nataontsika lahara-pahamehana io rehefa mitombona ny saintsika milamina aiza ny lalaka izorana avy aiza fototra zay ngamba ny tena famarana azy hoe ny azo no mijoro asesiky ny fotony fakany azafady asesiky ny fakany matoa ny avo tsoalajoala be reny manana fakany izy tsy afaka mibanjina ny ho avitsika raha tsy mahafantatra hoe avy aiza dia miodikodina foantsika ary tena mampalahelo ary lizy tsy mba mety tsara fa meratsy ohatran'izao tranga ny zavatra hitantsika izao dia zaka hoe masina ny tanindrazana ary mandrakizay tsika tsy afaka mihitsy tsika hoe hijery fotsiny raisiko ho adidy no miteny fampizara aminareo ohatran'izao
Misaotranao Nosy Rabenzona izay nanangana ny fikambanana Mamelomaso ihany koa moa zany. Misaotranareo nanasary ahafahako napita ny hevitra kely ananako mikasika an'io Colisée. Misaotra tompoko. Radio Gascar, Radio Gascar, Radio Gascar, Radio Gascar, Gascar. Eh bien, nous venons donc d'écouter Nosy Rabenzona qui est la présidente de Mamelomaso, qui est une association qui a vu le jour après l'incendie du roi de Manzakamiadana. L'objectif de Mamelomaso, c'est de restaurer, valoriser le patrimoine culturel. Je ne vais pas résumer tout l'entretien, bien sûr, mais juste vous donner la définition qu'elle a du patrimoine. Le patrimoine, c'est un héritage qu'on doit conserver pour laisser des traces de notre histoire, et donc il ne s'agit en aucunement de comment dire, dénaturer les lieux, mais beaucoup plus, si travaux il y a, c'est beaucoup plus de les restaurer et puis de veiller à ce que ces monuments historiques, monuments qui font partie du patrimoine malgache, puissent donc laisser des traces pour nos descendants, pour nous aussi, tout comme nous allons laisser des traces sans écraser les traces de ceux qui nous ont précédés, donc à nos enfants. Voilà, elle est allée même jusqu'à dire que face à ce qu'elle ne comprend pas la situation de la construction du Rouvre, la solution pour elle serait de démanteler ce Colisée qui est en train d'être construit donc au Rouvre, avec des apports sur ses connaissances en architecture, en archéologie aussi, et puis en tant que en ingénierie culturelle, 3 disciplines qu'elle a approfondi ici en France après son passage à la faculté Histoire et Géographie à Madagascar. Voilà en gros, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle sera sur gascar.com en différé, en audio, mais elle sera aussi pendant au moins la semaine en vidéo sur gascar.com également. Voilà le très grand raccourci de ce qui a été dit tout à l'heure par Nosy Rabenzona, que nous remercions ici sur Gascar. Madagascar tanindrazako, Madagascar mamiko, Madagascar fireneko, tiako androso. Andao antsika mba mivay am'izay ny toe-tsaina. Malagasy mila miboatra, andao am'izay ry bahoaka, Gasikara mila mandroso, fandrosoagna mila miroso, asifandavatena yalo fitiavatena, kulukule feratera, ndraiky fangorona karena, majanona am'izay havako ampiakariny firenena, mila firaisankina entre atsika samby malagasy, mila fifankatiavana entre atsika samby malagasy, anamokasy samokasy atsika jiaby ho samby malagasy. Saboka dego boka tamatavy, saboka fianara boka tuliara, saboka tana boka mazega, tsika jiaby samby gasy, sasena ho malagasy, tsika jiaby samby gasy, sasena ho malagasy. Atsika gasy raiky fona, olo boka dego manambady toliara, olo boka manakara latsaka tavony eto tana, ka zay mahatonga anampiteny hoe atsika gasy ray fona, raha mandroso Gasikara de tombotsoa antsika malagasy rehetra. Tombo taio ty Gasikaranay, rayo
kaminozay meu toetrana mahay mifankatia meu toetrana mahay mifamela meu toetrana mahay mifanoro meu toetrana mahay mifandefitra mila firaisankina antratsika samby malagasy mila fifankatiavana antratsika samby malagasy anaokasy samokasy atsika jiaby o samby malagasy ega saboka dego boka tamatavy saboka fianara boka tuliara saboka tana boka mazega tsika jiaby samby gasy sasena o malagasy tsika jiaby samby gasy sasena o malagasy tsaratsika miadiady atapitra zagnary no saraiky natsopena iona malandy swinge tsara mifankatia lasa lavitra tsika raha miaradia saboka fianara boka tuliara saboka tana boka tsangama tsika jiaby samby gasy sasena o malagasy tsika jiaby samby gasy sasena o malagasy fankatiave mbola manaraka trany ny fandarana gasikara ianao mbola mitoy ireo hira nangatana teto amin'ny fandarana gasikara ny hira manaraka dia ny hira nangatana solona ho an'ny be mainto ny tia dia ho lava andro iainana ianao be mainty Hitetivu Isaia lekimaninya Hitetivu Isaia lekimaninya Hitetivu Isaia lekimaninya Hitetivu Isaia lekimaninya Tulakan sama ngilawa hariba sami siafa Hitetivu Isaia lekimaninya Abu endio Abu Abu enjo Erile maisha wampa wandieto Erile maisha wampa wandieto Angaina bantukanakana isha netfana bandukisha Inaisha naitan sotanana isha netfana naudisha Nisha tukapati jarwata kitipati parehe Anekisha mufati kikwata kushipa shipe Erile harile angaimani nyana rewa Ushamfia narana angaimani nyana rewa Ushamfia narana Nifura ngatanganulu arumangenwa Tanganolo arumangenwa Amuhi mahashuwe ruwala nikinime Ramashuwa shuwe ninyara kaminime Marinya nishu yasasinye Pahutyam naya Sawanbe Pahutyam naya Sawanbe
Charuse, charusa, charuse, charusa, charuse ninyala masha, sarwandia masha, rwandia masha, rwandia masha. Bambare, bambara, bambare, bambara, bambara masinya pela satyanaya, bambara masinya pela satyanaya. Sirsiringite na tao nangaharya, san pakahite isang kasam nararya. Bambara masinya pela satyanaya, bambara masinya pela satyanaya. Si tiara na suwapera ni sulumufuka, si mahita kilunga pela kutehandusa. Si tiara na suwapera mangetong darasa, si mahita kilunga pela kutehangaraka. Hapanay tukuaray may sungkelira, ona hapanay ray may sungkelira. Ieri malale, ieri malale, malalanaw malalan yapa, malalanaw malalan yapa. Atala-tala isawen sirama, atala-tala isawen sirama. Tanburnul rasen foto, tanburnul rasen foto. Atala-tala isawen kilunggalan, atala-tala isawen kilunggalan. Kilungga pela ruwak na nyamoto, kilungga pela ruwak na nyamoto. Ujelanne kung farya, ujelanne kung farya. Tundra ka siusira, mandiyana na siya napis, mandiyana na siya napis. Wali, yana kusitukelya, uwateresya, 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 uwateresya. Tapuray kiyam si bakel, wag biaratiyam marcel. Sainanaw farbakel, wag daw ang ating sangket. Kaya pasukya pasambakel, maparamam tuinitatelya. Uwateresya, 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 uwateresya. Hasmalama bawe, hasmalama sa misitung, hasmalama sa misitung. Ne sarusangan niya na, sarusangan niya na. Rasue, rasua, rasue, rasua. Yeah, I can't dance like that, baluya. Yeah, I can't dance like that, baluya. Andran furfas wasim dictionary. Yeah, I can't dance like that, baluya. Na yulat fat, na yulat yare. Yeah, I can't dance like that, baluya. Nande atamo pilla, nande aro bulani ne. Yeah, I can't dance like that, baluya. Masaulet iswende, afung masaulet iswende. Nangajan rujak sana nunya rujak, nangajan rujak sana nunya rujak. Asa felan rugi rere pamanara, asa felan rugi rere pamanara. Asau, kanakana basamba kishan sound ratau ramandad. Mautanya basamba tishu pitu bangau sapanambat ya. Kanakana basamba kishan sound ratau ramandad. Mautanya basamba tishu pitu bangau sapanambat ya. Harile, 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 harile. Mangelungelo, mangelungelo andubanyanya. Matay tanya na chapanyanya. Malarane na musinyanya. Yeram na wala kusasya. Mangelungelo, mangelungelo. Eraline, eraline. Manakuri si manakuri. Ambalakaw eralina. Ambalakaw pena malandya. Ambalakaw pena malandya. Kaya ken sa may maneng na punayanas mati. Tangag malim-lim ito ikaw pero kumadus parilanya. Pabew na rew manandangay sa nagkuyel sa manara. Angay siyawe, tataran pahelan. Wasa sinyeme, ay tundani sukelan. Buwa sa pati ande matua.
Mangaituye Takarapinarasuan Ciri-ciri sarotong sangate Pangapuste na maso Ikitiako kulikero mahafate Kamandiyang napasalila kuwa felume Pakaita Ya felume Pakaita felume Pakaita Ya felume Pakaita Ya belum-belume Pakaita felume Pakaita Ya belum-belum mga rew Pakaita Ya felume Pakaita Ya belum-belum mapapa Pakaita Ya belum-belum manene Pakaita Ya belum mga rew Pakaita Asina reo nafakaita na tsy mifakaita aloha tamin'ity fa hiditra amin'ny pejin'ny filazana moa zany sika misy filazana iray eto amin'ny Gasikara izay avy any amin'ny fikambanana dina association dina moa zany izay miteny fa manasa antsika izy ireo hanohana ny atao hoe hetsika firaisan-kina ataony zany fanohanana ireo mpianatra izay tena ohatrany hoe sahirana be mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ny resaka crise sanitaire zao rahatsiny aloha amin'ilay teny varamina kotra satria misy mpianatra zany eto Toulouse tsy eto Toulouse reny akory fa ny association dina zany de Toulouse de ny mpianatra eto Toulouse no masony misy mpianatra eto Toulouse tena sahirana de sahirana tokoa ka mila ny fanampitsika ka ry zareo zany dia hanomana hetsika amin'ny fahaenina roapolo ny volana jiona ho avy zao izarana sakafo an'ireo mpianatra sahirana ka de mangataka ny fanohanantsika zany zareo io fanohanana io dia azo atao zany amin'ny raha ohatra ianao te hanohana mpianatra fotsiny mandritra ny hatramin'ny fahaenina roapolo volana jiona na izao fotoana izao na ohatrany dia efa afaka miditra ianao eo amin'ny site web plateforme moa zany izy io web izay atao hoe tsy ho an'ny malagasy rehery fa ho an'ny olona rehetrarehetra izay te hanampy ireo sahirana misy zany ao ny hoe sahirana amin'ny isan'andro dia mandefa filazana eo dia misy indray etsy amin'ny andaniny olona te hanampy ireo sahirana ireo dia ao ny ahitany ihany koa hoe iza no azony ampiny arak'izay entiny manana arak'izay fahaizany ihany koa izay zany anasan'ny association dinantsika hoe miomana zany ho an'ny fahaenina roapolo ny volana jiona ary manampy dian'izao ihany koa ireo olona mila ampiana eo amin'ny plateforme web. Mbola ho asotsika asaitsika izy ireo zany amin'ny alahady afaka fotoana alahady vitsivitsy hatramin'ny alohan'ny roapolo volana jiona moa zany fa dia izay aloha web solidarité diaspora malagasy any no ahitantsika ireo mpianatra sy ireo olona te mila fanampiana ao antsika ao ihany koa no ahitantsika ireo manampy ihany koa saingy izao ianao zany tsy hoe hita eo akory hoe ianao no manampy raha tsy te ho hita ianao fa afaka manao azy anonyme hoy ny fiteny fa izy tsy maintsy mangataka ny coordonnées anao zany mail anao sy ny anaranao ho an'ny lalàna mifehy amin'ny RGPD moa zany izany rehetrarehetra zany zay ny atao hoe filazana eto amin'ny Gasikara raha ny andro sotra anao raha mahatonga izao amin'izany filazana izany toy ny efadivadiva farany fandarantsika hira anankiray nisy nangataka teto dia nangatahany Clo azy telo miravavy ity hira ity.
Nitandindo nanyarana Jesus Kanidian sitiabia wivu Numanambara Tiazulavina Tutarubiane Azadinuku Layadumami Nyubunana Timamela Tika Tisanani wavi Tunufi mangina Uasiwana Santikireni dia vida sa Timbarava fawaneri jeritra Nani tiki nani sentu Timamela anadino Irelalana diavina Namuafu Nitandindo nanyarana Jesus Kanidian titiabia wivu Numanambara Tiazulavina Itarubiane Azadinuku Layandumami Nyubunana Timamelatika Tisanani wavi Tunufi mangina Uasiwana Itarubiane Azavinuku Layandumami Nyubunana Timamelatika Tisanani wavi Tunufi mangina Uasiwana Tunufi mangina Uasiwana Majaina efa mahery 7 minitra ny amroa eto amin'ny fandarana gasikara efa ifarana ny fandarantsika amin'izao fotoana izao ary mihitsy manateny zay fa nafinaritra anareo ny fandarantsika fa nafinaritra anareo ny ireo naroso anareo androany ary mihitsy manateny zay fa anaraka hatrany nareo ary raha ohatra mbola tsy hitanareo izy teo dia afaka mbola mamerina izany nareo ao amin'ny gasikara.com afaka fotoana fohy fa eto dia isorana be da be ravo zay teo amin'ny lafiny teknika nanatotosany izao fandarana izao isorana be da be ihany koa mary izao zay niarana netana nanomana vaovao nanao ny antero vava teo ka zay indrindra koa nareo zay manaraka tsy tafaka ny fandarana ary isorana be da be izany mame fotoana nareo indray zay mivatana amin'ny alahady heriny mbola eto amin'ny ainao manjery mbola hitanareo mivatana aloha hatramin'izao ny fandarana gasikara ka dia veloma tompoko lahy makasitraka vavy mirary herina milary alahady sambatra alahady pentecote sambatra koa izay fetin'ny pentecote sambatra amin'ny alahady heriny veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Bien, bien, c'est déjà la fin de notre émission dominicale. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur gascar.com, que vous pouvez réécouter comme vous le souhaitez sur gascar.com, aussi sur tigweb.fr pour demain. Et merci à l'équipe technique de Ravo, merci évidemment aussi à Jackie. Et bonne fête de Pentecôte à vous, surtout. Et puis, restez vigilants, ce n'est pas fini, restez toujours vigilants et faites passer le message que Gascar est en ligne, Gascar est toujours là. Et aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le Facebook de Gascar, il y en a une qui a suivi et sur les ondes
et sur vidéo, sur Facebook. Alors, elle jongle sur les deux parce que c'est pas les deux mêmes émissions. Hein. Sur les ondes, c'est un peu en retard si on différait. Hein, donc, elle n'a pas écouté la semaine dernière. Voilà, ouais. Et donc voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec Gascar du moment que ça vous fait plaisir. Voilà, eh bien, sachez que nous sommes toujours avec le sourire ici et que nous revenons ici en ligne, sur Facebook, sur YouTube également. La semaine prochaine, on ne sera pas encore au studio. Bonne semaine à tous et bye bye, ciao ciao. Ciao ciao. Pentecôte. Sahirana mafizaho taraiky aty tratrarivariva tarataxi izao tsy maintsy mody ana-tanàna mody fa malahelo ny akama mody fa efa vita ny service mody fa efa ela tsy nahita ny lise vitrezaka voatonga tanàna na mety isy mpanendaka ny lalakombana izaho tsy maintsy mody any tanàna mody fa malahelo ny kama mody fa efa vita ny service mody fa efa ela tsy nahita ny lisy